Am kafaliana hatrandray topilasy tompivavy no intsidiana tokantranonao amin'izao alahady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery asaina hampanajanytsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany ratolotratsika ihany koa ny arahaba isa-tokantrano ety am-piandohana dia tsara ny manambaramitsika fa manambahiny fandarana mahery amin'ny ity hariva ity dia ny ao anatin'ny tontolon'ny taranja baolina lavalava. Fa itsika manomboka ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny azakazaka marathon ny marathon international de Tana zany andiany fa 20 izay tanterahina teto amin'ity Antananarivo tamin'ity tapany maraina ity hiajany irina André Parany no nandrombaka ny larina voalohany teo amin'ny lehilahy ary Ramanantena Marina kosa teo amin'ny vehivavy. Normany ajan'irina André Parany mpiazakazaka avy eo amin'ny Kosfa ny larana voalohany eo amin'ny marathon international de Tana andiany fa 20 roa ora sy 30 minitra sy 17 sekondra no namitany ny 12 faingo 5,9 kilometatra. Jean Delacroix mpiazakazaka avy any amin'ny Crone Tsirabe no nahazo ny larana faharoa 2 ora 4,30 minitra sy 17 sekondra ary Fitoiza avy any amin'ny Liginy Boeny nitana ny larana fahatelo 2 ora sy 17 minitra sy 13,15 sekondra. Voatetsy amin'ny kartona nosy dia efa niavaka ireo peloton nitarika ny azakazaka izay nahitana ny Aja sy Jean Delacroix ary Fitoiza. Teny amin'ny 67 hektara iazona amin'ny tapenaka dia efa nisy ny elanelana lavitra tamin'ireo mpifaninana izy telo lahy. Nanomboka teny amin'ny digy Anosy-Patrana nahazo anandrondra sy ambany dia hatreny Antanimena dia nifanakaiky hatrany izy telo amin'ny rahalahy nitarika ny azakazaka. Akorondrano sy Maremasay, Aja sy Jean Delacroix sisa no nitarika ny azakazaka ny 200 metatra Fitoiza avy any Boeny.
Teny amin'ny 67 hektara 4 kilometatra tsy hatongavana dia nampiseho ny traikefa tamin'ity hazakazaka lavitrezaka ity ady anirinandrem-parany izay nandeha irery tsy nisy mpanelingella hatrany am-pahatongavana. Teo amin'ny Sokajazavavy dia lasandra manantena somarina avy amin'ny Knapsa ny larana voalohany 3 ora sy 420 minitra sy 420 sekondra no namitany ny 2,25 kilometatra. Nahazo ny larana faharoa Ratinarso Landimirina avy amin'ny Kospenina 3 ora sy 13 minitra sy 3 sekondra ary ny tana ny larana fahatelo Razafindravelo Fanomezantsoa 3 ora sy 13 minitra sy 9 sekondra. Vokatra teo amin'ny 10 kilometatra file ekolo kosa teo amin'ny lehilahy mampitsotsy Kospenina Boeny no nahazo ny larana voalohany 3 minitra sy 1 sekondra. Larana faharoa Rakototra Sofilizanja avy any amin'ny Kronina Tsirabe 4 minitra sy 12 sekondra ary larana fahatelo dia Fitodia avy amin'ny Kospenina Boeny 4 minitra sy 20 sekondra. Teo amin'ny Sokajy Zazavavy kosa indray dia Razafindra Faranani avy eo amin'ny Lapi no larana voalohany 20 minitra sy 3 sekondra ary larina faharoa Bimiotra Olivia vao amin'ny Knapsa 4 minitra sy 4 sekondra ary larina fahatelo Ramiandro Sombolatina 4 minitra sy 20 sekondra.